izao anio alarobia fa 8 ny volana avril 2026. Ry ava-malalao amin'ny tompo isaorantsika Jesosy satria no ny fitiavany sy ny famindrampony no mbola fahantsika mivory toy izao. Ry havana, tiantsika ny tompo ary lehibe indrindra ny famindrampony amin'ntsika tsiraray avy. Misy ten'Andriamanitra foy izay hoentiko ampahirizako anao amin'izao maraina vaovao izao. Efa atoandrotsika izao amin'izao atoandro izao dia hivavaka isika rehefa avy eo. Alohan'izay nefa ny aloha dia hivavaka isika hisaotra ny tompo ny amin'ny fotoana nomeny antsika ahafahantsika mivory toy izao. Naiza naiza no misy anao dia atsovy ny tompo aderao ny tompo asandrato izy satria Andriamanitra lehibe indrindra ny Andriamanitra antsika. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no ahafahanay miantso anao amin'izao andro maraina vaovao nomenao anay izao. Mideranao Jesosy mankalaza anao manome voninahitra anao satria Andriamanitra masina sy marina ianao ilay Yeshua Masia, ianao no mpitantana mpiaro ary koa mpitaro-dalana anay tsiraray avy. Naiza naiza tompo no misy anay zanakao. Jesosy tompo misaotra ny amin'izao andro vaovao izao. Misaotra ny amin'ny fofinaina izay nomenao anay. Ka mideranao zay Jesosy mankalazanao zay Jesosy satria anao rery no mendrika ajay. Tompo mangataka ny ranao masina rakofy amin'ny ranao masina izay zanakao tsiraray avy eran-tany. Tompo arovy izay ao ambanin'ny tana maherinao Jesosy malalao. Ka ny fanay masinao no hiasa minay tsiraray avy. Ka ny fanay masinao no ampiteny aeto. Ka ny fanay masinao no ampisokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy. Satria Jesosy tsy mavita tena izay. Tsy mavita tena izay tompo raha misaraka aminao. Ka mangataka aminao Jesosy malalao rakofy amin'ny rano soa. Ka ianao tompo no hiasa tanteraka aminay. Ka ny asan'ny fahavalo dia tsy anaketsy anapahifanay etsy fa fodoroina amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo ny plasinareo rano Jesosy avy any Nazareta. Fa zay kosa tompo dia rakofy amin'ny ranao Jesosy satria anao no manda afo miaro anay. Ka misaotra Jesosy ny aja ho anao ny voninahitra ho anao tompo hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misandrata ray malala misandrata ray eo amin'izao andro vaovao nomenao anay izao. Misaotra tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, amen. Ny ten'Andriamanitra zany izay horaisiko ampahereziny fanay masina antsika foy amin'izao atoandro izao dia Salamo 7:30. Salamo 7:30 dia ny andininy fa-7 ka hatramin'ny andininy fa-9 ihany no horaisitsika izany. Salamo 7:30 dia ny andininy fa-7 ka hatramin'ny andininy fa-9 ihany no horaisitsika izany. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Miandrasa ny tompo amipahanginana ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao saindratsy. Mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Ka tsy ho tezitra ianao fa ratsy no hiafarany izany. Fa ho fongorana ny mpanao ratsy ary izay manantena ny tompo no andova ny tany. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Ry havana ny ten'Andriamanitra tonga amintsika eto anio dia mampafantatra antsika izany mba tsy hialona ny mpanao ratsy isika, mba tsy hakatahaka ihany koa ny mpanao ratsy ary koa tsy tsiriritra izany ny mpanao ratsy satria misy ny ambara hoe mpanao ratsy. Ny mpanao ratsy dia voambara amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny olona tsy mankatohan'Andriamanitra, ny amin'ny olona izay tsy manaraka ny tompo izany, amin'ny olona izay mandahana Andriamanitra dia toy ny fahavalo izany. Ry havana, maro ny olona miay izao fiainana izao, maro ny olona tena hoe mitady arena amin'izao tany iainantsika izao. Maro ny olona tsy mifikitra amin'Andriamanitra fa mifikitra amin'ity tany fandalovana ity. Ka isika tsy hialona ny olona izay ambinina amin'ny lalana izany
raha ambinina amin'ny lalana izy aza tezitra aminy ianao ary oka mihitsy tsika tena hoe miandry ny tompo anatin'ny fahanginana. Amen. Miandry ny tompo anatin'ny fahanginana. Mila tsika tena kalma, mila tsika tena milamina, mila tsika tsy jerijery an'izao tontolo izao. Aleloia. Mila tsika tsy hibanjina ny fiainan'ny hafa. Aleloia. Mila tsika hibanjina ny tenantsika sy ny ara-panahintsika hiakatra any an-danitra. Aleloia. Tokony any no tanjontsika, hijery ny lanitra isika dia hiakatra any an-danitra. Izay no tanjontsika. Aza mijery ny hafa, jerevo ny asanao eo anoloanao, jerevo ny fiainanao eo anoloanao. Oka hitady ny tompo isika, oka tsika hiala amin'ny fahatezerana, satria ny fahatezerana dia manimba. Satana no lehibe ny fahatezerana. Izy no tompon'ny fahatezerana, izy no tompon'ny fanasimbana rehetra. Satana no fahavalo ratsy indrindra ary tompon'ny fahatezerana. Ka mila tsika mitandrina tompoko, satria raha ohatra manana fahatezerana isika, mitana fahatezerana isika, mialina ny hafa isika ary manao toetra ratsy koa tsika, sain-dratsy zany dia fahaverezana ny hafarany izany. Aleloia. Fahaverezana mandrakizay izany. Mila tsika tena mifikitra tsara amin'ny Jesosy, mila tsika tena miandry tsara ny tompo, ampanginana, ampilamenana, kalma tsika eo anatrehan'i Jesosy. Toy any tompo, jerevo ny fiainan'i Jesosy. Izy dia milamina foana fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia tokony ho modely arahantsika mihitsy ny toetran'i Jesosy raha mitentsika hoe zanak'Andriamanitra, raha mitentsika hoe kristianina. Mila tsika tena mankatoa an'i Jesosy, mankatoa azy. 7 avy vakiana kely indray mpandeha hoe miandrasa ny tompo amin'ny fahanginana ianao ka manantena azy. Amen. Mila tsika manantena ny tompo izany, manantena azy anatin'ny fahanginana izany no anantenantsika ny tompo izany. Andriamanitra dia tompon'ny filaminana fa tsy tompon'ny fikorotanana, tsy tia korotana ny tompontsika. Mila itsika tena anatin'ny kalma. Dia 7 any hoe aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany. Amen. Ry havana, aza mba tezitra amin'izay olona ambinina, aza mba tezitra amin'ny olona ambinina ianao. Fa mifalifoanao ny tompo mahalala ny mahasoantsika tsiraray avy, ny tompo mahalala ny mahasoantsika tsiraray avy. Dia toy ny ten'Andriamanitra hoe dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Misy ny olona amin'ny sain-dratsy, ambinina izy dia nefa ny saina ratsy foana anatin'ny saina. Ry havana, mila tsika mitandrina, mila tsika tsy mijery ny fiainan'olona. Maro be ny olona tena manana sain-dratsy, tsy apoizintsika akory, tsy apoizintsika. Oka tsika jery ny ara-panahintsika, oka tsika hijery ny tompo Andriamanitratsika, oka tsika hiorina tsara, miorena tsara tompoko, miorena tsara aza miova, miorena tsara ao amin'ny tompo fa aza miova tompo. Satria izao fiainana iainantsika zao lalana andalovantsika zao dia efa amin'ny andro alohan'ny farany isika izao. Ry havana, efa ho avy Jesosy, maro be zavatra miseho eran-tany ka tokony tena hifoha isika, tokony tena hitandrina isika tompoko. 9 mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Amen. Hatreo aloha. Ry havana, mila tsika mitsahatra amin'ny fahatezerana. Aza mba tezitezitra zany, amboary ny fo. Mila tsika manamboatra fo. Jesosy no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Mila tsika tena hoe manamboatra ny fontsika, fantatry ny tompo any anatin'ny fontsika tsiraray avy. Oka tsika hiala mihitsy amin'ny fahatezerana. Ny ten'Andriamanitra ny tena hoe mitsahara. Aleloia. Mitsahara amin'ny fahatezerana. Aleloia. Misaotra ny tompontsika. Mila tsika mitsahatra amin'ny fahatezerana. Atsaharo mihitsy zany ny fahatezerana. Meza mampitsahatra zany fahatezerana zany ohatra ka hoe misy fahatezerana aminao. Matoy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga anio dia misy antony izay ho antsika tsiraray avy izay hiaino an'izao vidéo izao, na hainao manatrika ny amin'izay, na izay koa mbola hiaino koa ny amin'ny olona izay mbola hiaino koa ny vidéo zany. Ry havana, mila tsika mitsahatra amin'ny fahatezerana. Mila ialantsika izany, tena hoe atsahatra, zavatra tsahatra, zavatra ajanona izany. Ajanona fa tsy tohizana intsony, fa tena hoe atsahatra. Dia ihany koa ny toy ny tenin'Andriamanitra hoe ary mahafoiza ny fahavinirana. Amen. Mila tsika mahafoy ny fahatezerana, mila tsika mahafoy ny fahavinirana.
mila tsika mahafoy tanteraka zany, mila mahafoy. Aza miteny tsy mety afaka tsinona le fahatezerana ko tsy mety haiko mihitsy mampitsahatra anazy, na koa hoe tsy mety afaka mihitsy koa le fahavinirana, tsy haiko koa mahafoy an'le fahavinirana. Ry havana, ny ten'Andriamanitra mazava be. Izany hoe matotonga ny ten'Andriamanitra dia vitantsika zany. Mangatà ny fanahy masina, mangatà ny tompo hanampy anao, mangatà ny tompo hanampy anao rehefa tena tsy vitanao. Ampio bebe kokoa ny vavakanao, ampio bebe kokoa ny amin'ny fanatonanao an Jesosy. Ary koa mandrosoa koa amin'ny fifadikanina. Raha ohatra ianao tsy zatra fadianina dia miezà na indray-pandeha isan-kerinandro ary, na indray-pandeha isam-bolana ary, dia miezà mifadianina, atokano ho an'ny tompony ny tenanao, apetrao amin'ny tompony problemanao rehetra, zavatra tsy afaka anao irery, dia apetrao amin'ny tompo fa ny tompo hanafaka an'izany. Ny tompo hanafaka an'izany, ny tompo hiditra an-tsehatra anie, ny tompo hanafaka anao rehefa tena tsy vitanao irery izany, satria tsy mahavita tena isika aloha, tsy mahavita tena isika tompo fa Jesosy irery no afaka manampy antsika, atodintsika ny amin'ny lalantsika ho any an-danitra. Tsy mahavita tena isika. Dia toizako ny ten'Andriamanitra ny 5:7 ihany hoe, eo amin'ny tapany ambany eo hoe, aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy no iafaran'izany. Amen. Ry havana, aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy no iafaran'izany. Amen. Tena izany mihitsy. Ratsy ny fiafaran'ny fahatezerana. Fiafaran'ny fahatezerana dia mitondra aretina, fantatsika tsara. Mitondra aretina ny fiafaran'ny fahatezerana. Misy ny olona voan'ny crise cardiaque, misy ny olona marary, misy ny olona miady tokantrano, misy ny olona misara-bazana araka ny fitenenana, misaraka tsy mifankahita intsony, misy ny olona mifamono mihitsy ary, misy ny olona mifanopa, misy ny olona tena hoe mananao foana mamono ny fianakaviany, mamono ny ankohonany, tena hoe zava-doza ny amin'ny hafaran'ny fahatezerana. Fandravana tanteraka io, fandravana tanteraka io satria ny antony dia Satana no lohan'ny fahatezerana. Any amin'ny boky ny Apokalipsia dia manambara mihitsy amin'ny andro farany fa hidina ety amin'ny tany ity izy amin'ny fahatezerana lehibe. Amin'ny boky ny Apokalipsia ndao vakitsika ihany Apokalipsia 2:20 manambara mihitsy amin'ny fahatezerana. Izy ilay lohan'ny fahatezerana satria feno fialonana izy, feno fialonana ny Satana, ka feno fialonana i Satana, ka izy no lohan'ny fahatezerana, tokony tsika tena hoe hiala amin'ny fahatezerana. Apokalipsia 2:20 dia eo amin'ny andininy 2:20 no vakiantsika. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manambara zany eto ny amin'ny Satana ho avy izay ho azery ety ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany zany. Anty 2:20 na Jesosy Tompo hoe, noho izany dia mifalia ry lanitra sy anareo izay monina any, fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Hitanareo zany, tena hoe amin'ny fahatezerana lehibe. Izy tompony fahatezerana, izy no tena hoe lohan'ny fahatezerana satria feno fialonana izy, feno fialonana izy, ka tokony hitandrina mafy tsika hiala amin'izany toetra izany, hiala amin'izany fofeno faharatsiana zany satria tsy eken'ny tompo izany ary tsy tian'Andriamanitra izany. Ny fon'Andriamanitra dia feno fitiavana, feno famelan-keloka ary indrindra tena hoe feno fandeferana. Amen, amen. Verentsika amin'ny Salamo 7:30. Oraisitsika ny 5 farany dia hivavaka isika rehefa avy eo. 5 farany. Fa ho fongorana ny mpanao ratsy, ary izay manantena ny tompo no andova ny tany. Amen. Ry havana, eto dia manambara ny ten'Andriamanitra fa ho fongorana ny mpanao ratsy. Ho fongorana ny mpanao ratsy tompoko, ho fongorana ny mpanao ratsy. Ary izay manantena ny tompo no andova ny tany. Amen. Izany hoe raha manantena ny tompo isika dia andova ny tany. Mila tsika manantena n'Andriamanitra. Raha manantena ny tompo isika dia andova ny tany. Mila tsika miala amin'ny toetra ratsy rehetra satria tsy mendrika eo anatreny tompo ny amin'ny faharatsiana, satria fahaverezana no iafaran'ny fahatezerana sy ny toetra ratsy rehetra sy sain-dratsy ao anatiny izany toetra ratsy rehetra izany. Hivavaka tsika tompoko anatonantsika anatrehany Jesosy ny amin'izao teny fampahirezana nomeny tompo antsika izao amin'izao andro atoandro izao.
ivavaka antsika tompo amaranantsika ny fotoana. Jesosy tompo misaotra mankalaza anao, midera Jesosy satria Andriamanitra tsara ianao, misaotra tompony amin'ny teny izay teny Jesosy ampibebahanao anay Jesosy mba hialanay hitsaranay amin'ny fahatezerana Jesosy, mba hafoizanay tompony fahavinirana Jesosy mifona Jesosy mamelanay ianao, mamindra fo Jesosy amboary izay zanakao tsiraray avy, amboary zay tompo fa tsy mahavita tena Jesosy oka ianao hikasika zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy izay mibebaka aminao, izay mitady ianao, izay miezaka miova Jesosy oka ianao hiainy tsiraray avy amin'ny fotoana Jesosy hiantsony zanakao anao Jesosy satria te hiala tompo ny amin'ny sain-dratsy, ny amin'ny toetra ratsy, oka ianao tompoko anafaka, oka ianao Jesosy anafaka, oka ianao tompo anadio ny zanakao tsiraray avy, oka ianao Jesosy anafaka Jesosy ny amin'ny fahatezerana anatin'ny fony zanakao tsiraray avy, oka ianao tompo ampitsahatra koa tompony fahavinirana ny zanakao tsiraray avy Jesosy tompo malala ho mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy ianao, mamela heloka Jesosy satria Andriamanitra be famindram-po ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao Jesosy satria tompo ianao dia miteny Jesosy ny teny ianao Jesosy dia manambara Jesosy ato anatin'ny baiboly tompo fa ho fongorana Jesosy ny mpanao ratsy, fa ho fongorana tompo ny mpanao ratsy Jesosy ka mifona aminao zay Jesosy mba tsy anisany mpanao ratsy, mifona tompo mba tsy anisany mpanao ratsy Jesosy malala ho amboary foana izay avao zay Jesosy mba homendrika ho anao, mba homendrika ho anao tompo satria Andriamanitra masina sy mahery ianao tompo malala ho ratsy Jesosy ny hafaran'ny fahatezerana, ratsy ny hafaran'ny fahatezerana tompo ka avao izay amboary izay sitrano ny ara-panahy tsiraray avy, sitrano ny nofo ny tsiraray avy Jesosy mba tena ankatoanao anao zay sitraka ao Jesosy satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy tompo malala ho ny teninao dia manambara hoe ary izay manantena anao tompo no andovan'ny tany, tompo malala ho oka izay tompo anisany andovan'ny tany Jesosy oka izay anisany andovan'ny tany tompo malala ho oka ny fanahy masonao ampianatra anay, oka ny fanahy masonao andrakotra anay, rakofy amin'ny rahanao zanakao tsiraray avy, tantano zanakao tsiraray avy Jesosy mba homendrika anao, mila anao zay tompo ianao le Andriamanitra velona sy tsara indrindra mankasitraka Jesosy misaotra ray ny amin'ny fotoana teto ny voninahitra averina ho anao Jesosy ny voninahitra averiko anao Jesosy malala ho ianao no mendriko membonahitra, ianao no mendrika deraina, misaotra tompo, misaotra Jesosy misaotra tompo oka ianao anavao anay foana, oka ianao anavao anay foana Jesosy mba homendrika ho anao zay mankasitraka Jesosy mankasitraka Jesosy ny dera ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Aleluia, 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 misaotra tompo, aleluia. Amin'ny anaranao Jesosy tompo ilay velona sy mahay Nazareta no ametrahako izany vavaka izany, ametrahako izao fotoana izao mba ho voninahitra ao tompo malala ho raiso Jesosy hoe ho atongotra ao Jesosy ny fotoam-bavaka kely izay vita te tompo na dia foy raha Jesosy dia anandratako anao izany mankasitraka ray, mankasitraka ray. Aleluia, 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 misaotra Jesosy, aleluia, amen, amen. Saotra ny tompontsika tompoko ary manaraka andratsika miona eto raha mbola misy ny fotoana voninahitra ho an'i Jesosy rery any dera ho azy rery any ary ahaja ho azy koa mandrakizay doria. Aleluia, amen. Veloma tompoko, tahiny tompo daholo eo.